aoka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina o. Misaotra anao zay no ty fotoana ity. Izay
kalazany fikambanany zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy ao amin'ny Tambazotra Serasera. Izao fa 10 taona izao. Misaotra fa avy aminao no ananana izany. Ankehitriny ary dia homenao ny fampianarana avy aminao zahay. Ko mangataka ny fanahinao masina hombanay tsirairay avy na ny mpampianatra na izay mihay ny fampianarana na iza ary na aiza mba hitondra soa sy fanambinana fitaizana sy fanabeazana ho anay tsirairay avy izany ka iorenanay amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy zanakao sy anaovanay ny asany ho fanabeazana izao tontolo izao izay samy ondrinao. Dia mitenena aminay amin'ny alalan'izany fampianarana izany ary avelao ny disonay sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy zoko no angatahana izany. Amen. Ry havana malala ny teny voalohany dia fisaorantsika an'Andriamanitra no ny fahatratrarantsika ato amin'ny Tambazotra Serasera fikambanana zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy ho fankalazana ny 10 taona izao. Dia ho azy ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Manarak'izany dia miarahaba antsika rehetrarehetra ihany koa izay mampiasa izao Tambazotra izao afaka miatrika sy mankalaza n'Andriamanitra amin'ity 10 taona ity ary afaka manaraka sy mandray ihany koa ny fampianarana sy fanabeazana izay atolotra antsika eto. Izay no ela fa ny anjarantsika amin'izao fotoana izao dia ny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe ny fitaizana sy fanabeazana ny saloma ao anaty hamehana sy fihobohana. Ny fitaizana sy fanabeazana ny saloma ao anaty hamehana sy fihobohana. Teny fampidirana olana lehibe hatreny izao tontolo izao ny fisian'ny aretina coronavirus na Covid-19 no hisy fatra-piely sy mandripaka ain'olona maro. Azo ny firenena malagasy koa zany ka miantraika amin'ny zavatra maro mahakasika ny fiainana mahaolona koa na ny saina na ny vatana na ny fanahy dia miara mitondra takaitra amin'ity coronavirus ity avokoa. Koa dia misy akony lehibe amin'ny lafiny fitaizana sy fanabeazana koa izany. Eto amin'ity fampianarana atao eto ity dia ny fitaizana sy fanabeazana ny saloma ao anatin'ny fihoboana araka ny voalaza teo no atolotra antsika. Alohan'ny hanasongadinantsika izay tena tiana hambara amin'izany dia hiditra amin'ireo famariparitana samy hafa aloha sika ka ho jerena tsirairay ny mikasika ny hamehana sy fihoboana ny atao hoe saloma ary izay finosin'ny teny hoe fitaizana sy fanabeazana. Voalohany, ny mikasika ny hamehana sy fihoboana ao anatin'ny Covid-19 na noho ny fisian'ny Covid-19. Ho fiarovana ny fitaran'ny aretina coronavirus ity sy ny fandripahana ain'olona maro ataony dia mametraka ny atao hoe hamehana ara-pahasalamana ny ankamaroan'ireo firenena maro manerana izao tontolo izao. Efa ny ainan'ny firenena malagasy koa izany tamin'iny taona 2024 ary dia iverenana indray amin'izao fotoana izao noho ny firongatany ity coronavirus ity sy ny fisian'ny atao hoe variant ihany koa. Ny hoe hamehana ara-pahasalamana amin'izany dia entina hilazana ny fametrahana ireo fihetsika sakana na fepetra samihafa toy ny fitsapana hafanana sy ny fizahana samihafa, ny fandrarana ny fivorovoroana sy ny fanajana ny elanelana iray metatra eo amin'ny samy olona, ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony, ny fampiasana ny tsiranoka fiarovana ny gel désinfectant, ny fikoafana na fievonana izay anampenana ny vava amin'ny latosandry sy ny fandrarana ny fandrorarorana amin'ny tany, ny sy fikitikitihana ny maso sy ny vava ary ny orona amin'ny alalan'ny tanana ary ny fanaovana arivava orona eny hatramin'ny fanakatonana ireo toeram-pivavahana na fiangonana samihafa sy ny sisa koa azy ho fiadiana sy fiarovana amin'izao arety mandoza izao. Izany koa no mahatonga ny atao hoe fihibohana izay azo adika tsotra amin'ny teny hoe fikatonana na fihidiana ao anaty toerana mirindrina ka hijanonana ao an-trano, ampiatoana ireo zotra mpitaterana isan-karazany, hisoroana ny famezevezen'ny olona izay mahamora ny fifindrany aretina ity.
fomba hamehezana ny olona rehetra izany, koa satria olona no resana ao amin'ny sekoly lahady dia tafiditra ao anatiny koa ny saloma izay esesika teny sosotra manaraka eto. Ny mombamomba ny atao hoe saloma. Sekoly lahady loterana malagasy no fanalavana ny teny hoe saloma. Iray amin'ireo sapam-pikambanana 8 izay ananan'ny fiangonana loterana malagasy sady fiasana eo am-pelantanany hanatanterahany fikendreny ny saloma. Miorina amin'ny baiki-panirahana nataon'i Kristy araka ny Mateo 5:20 ny saloma, ka mikendry ny fitoriana ny filazantsara sy fanabeazana ny olona rehetra miainga amin'ny ankizy mba ho fiangonana velona sy mahafiorina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Tanterahan'ny sampana saloma amin'ny alalan'ny fampianarana ny ho fanabeazana azy ireo mba hatratrara ny fikendrena izay voalaza eo alohany. Ireo asa-pitiavana nataon'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao sy ny fijoroana ho vavolombelona ateraka izany eo amin'ny olona no vety ny fanabeazana atao amin'izany fampianarana izany. Koa dia kilasy 5:10 sy boky 2:10 miampy fandahara-pampianarana anankiray no entin'ny saloma sy apetraky ny saloma mba hanatotosana izany fampianarana izany. Ka ho an'ny kilasy 7 sy ny kilasy A1 dia mampiasa ny boky andeha izaha. Ho an'ny kilasy A2 dia mampiasa ny boky tonga Jesosy ilay malalako. Ho an'ny kilasy A3 dia mampiasa ny boky Jesosy ny mpamonjiko. Ny kilasy B1 mampiasa ny boky avy anaraka. Ny kilasy B2 mampiasa ny boky izano ny fidy anareo. Ny kilasy B3 mampiasa ny boky ny lalana tsara. Ny kilasy B4 mampiasa ny boky feon'ny raiko. Ny kilasy D1 sy ny kilasy D2 dia mampiasa ny boky faniliny tongotra. Ny kilasy E1 sy E2 dia mampiasa ny boky itiany lalana kandehana. Ny kilasy F dia mampiasa ny boky tomoera amiko. Ny kilasy olon-dehibe dia mampiasa ny fandahara-pampianarana mitondra ny lohateny hoe miorena tsara. Ary ny kilasy manokana dia mampiasa ny boky fotom-pianarana kely. Arak'izany dia olona, izany hoe mpampianatra sy mpianatra sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra no tena zava-dehibe mikasika ity saloma ity. Sady izany raha teo koa moa no ekina fitaizana sy fanabeazana taony izay ho jerentsika manaraka eto. Inona moa no atao hoe fitaizana sy fanabeazana? Teny telo sy hafa misaraka satria mitovitovy hevitra nefa samy manana ny tanjona kendreny ny hoe fampianarana sy fitaizana ary fanabeazana. Samy mahakasika ny lafiny telo mahaolona ireo dia ny tena sy ny saina ary ny fanahy. Fa ny foto-zavatra kendrena sy antitra terina kosa no samihafa amin'ireo teny telo ireo. Izay esesika teny manokana eto nefa amin'ny fampianarana ity dia ny mahakasika ny fitaizana sy fanabeazana ihany. Mifampitohy sy mifamatotra ny teny hoe fitaizana sy fanabeazana. Ny voambolana fototra nahazoana ireto teny ireto, na ny malagasy, na ny frantsay, na ny latina, dia samy manasongadina manokana ny momba ny vatana sy ny fanahiny olona iray, na dia voakasika ihany aza ny ara-tsaina. Manomboka hatrany am-bokandreniny ka mandra-pahantitra ny fanabeazana olona iray, ka tafiditra amin'izany ny fitaizana azy hisitraka ireo filàna andavanandro toy ny hanina matsakafo, ny fahasalamana, ny fianarana, ny fialam-boly sy ny sisa. Miara-dalana amin'izany ny fanoloram-pahalalana hananany fahendrena sy fahaiza-miaina eo anivon'ny fiarahamonina ka olom-banona manany anjara toerany eo amin'ny fiainakoaviny sy ny firenena iray manontolo. Koa ny fitaizana sy fanabeazana dia tsy hafa fa fitariana na fitondrana na fitantanana olona iray ho amin'ny fivoarana ara-batana sady hanana toetra mapomba ary ny fitondran-tena tsara sy mendrika. Afaka mahalala ny mety sy ny tsy mety, ny tsara sy ny rasy ka ho tonga olom-banona eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Voakasika amin'izany koa ny fahaizana miaro sy mampiasa ny tontolo iainana. Ao koa ny kolotsaina, ny fiadiana amin'ny fahantrana mba hisiany fampandrosoana maharitra. Tsy salasalana ary fa
fiahiana sy fitariana izay biazina hiaina amin'izay nampianarina azy ka ho tonga amin'ny sarasara kokoa ny hoe fitaizana sy fanabiazana. Eto dia izay hahatanterahana izany amin'ny saloma ao anatin'izao amehana sy fioboana izao no asongaditsika amin'izay. Ahoana ary ny fitaizana sy fanabiazana ny saloma ao anaty hamehana sy fioboana raha izay ireo famariparitana samihafa izay natao tamintsika. Araka ny voalazan'ny soratra masina dia manana izay mahizy azy manokana ny tenin'Andriamanitra satria izany no mampisy izao rehetra izao sady loharan'ny fiainana sy ny fahasalamana. Ny teny ihany koa ny voalaza fa fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Io no mampisy ny finoana sady manana ny hery sy fiadiana azoana famonjena ary fandresena. Ao amin'ny teny ihany koa no tena misy ny fitaizana amin'ny fahamarinana sy ny fananaran'ny tompo mba amin'ny tenin'ny finoana koa. Koa dia tsy salasalana fa ny tenin'Andriamanitra io no maharitra mandrakizay ka tsy levona sady azonan'Andriamanitra izao rehetrarehetra izao raha teo. Fantatra koa fa tsy mandao na mamela ho irery izay miombombavaka sy miara-mandinika ny teniny Andriamanitra satria azy raha teo izany teny izany. Koa na dia ao anatin'ny amehana sy ny fioboana azy ny saloma dia fototra amin'ny mahaloteranina azy ny fametrahana ny tenin'Andriamanitra ho fahefana ambony iorenan'ny fitaizana sy fanabiazana atao aminy. Ny fiarahamonina sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra no mpitaiza sy mpanabe hampita izany amin'ny saloma ka dia hasongaditsika tsirairay eto ny amin'izy ireo. Voalohany dia ny fitaizana sy ny fanabiazana ataon'ny fiarahamonina ny saloma ao anatin'ny amehana sy ny fioboana. Satria ao anatin'ny fiarahamonina izay ahitana ny olona rehetra sy ny fomba amam-panao samihafa mba amin'ny finoana sy ny kolontsaina isan-karazany no honenan'ny saloma dia mazava ho azy fa manana anjara fanabiazana avy amin'izany koa izy ireo. Voakasika manokana amin'izany ny ray aman-dreny na dia ho ihany koa aza ny tanora sy ny ankizy. Hita ao izay ataon'ny fitondram-panjakana ho fiarovana sy fisaboana ny Covid-19 izay voatanisa tery amin'ny famaritana teo aloha. Vokatry ny fandrosoana dia tena mampita fitaizana sy fanabiazana ho ny olona rehetra koa ireo tambazotra serasera samihafa toy ny fahitalavitra, ny finday, ny vata fampielezam-peo sy ny sisa maro tsy ho ary voatanisa. Ny fomba fitafy, ny fiaingo isan-karazany, ny sakafo sy ny fikojakojam-batana mba amin'ny kolontsaina samihafa araka izany ary ireo fampianarana ara-tsaina sy ara-panahy izay samy anjakan'ny fanatontoloana dia samy fitaizana sy fanabiazana hita avokoa fa mora mandaitra amin'ny olona izay raketin'ny fiarahamonina indrindra ao anatin'izao fahatrana teraky ny aretina sy ny zava-maro samihafa izao. Koa dia tsy hafa miala amin'izay atolotra izany fiarahamonina izany sika na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe na ny antitra satria fanabiazana hiainantsika andavanandro izany. Izany indrindra no tena ilana ny mahazava-dehibe ny fandraisan'ny ray aman-dreny andraikitra amin'ny fitaizana sy fanabiazana ny saloma ary eto dia hidirantsika indray ny mahakasika izany. Ny fitaizana sy fanabiazana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny saloma ao anaty amehana sy fioboana. Hoy ny fitenin'ny malagasy, ny hazo no vanokolakana, ny tanina ny riany no tsara. Fiteny milaza ny mahasarobidy ny fitaizana sy fanabiazana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankohonany izany. Adidy na asa lehibe mikendry sy miandry ny mino koa izany amaha kristiana azy. Koa anatin'izao amehana sy fioboana izao dia fototra indrindra amin'izay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankohonany ity fitaizana ambara eto ity. Amin'izany dia ilaina ny fikarakarany loham-pianakaviana na ny mpiandraikitra ny ankohonana iray izany ankohonana izany manontolo na ara-batana toy ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana, hanina hohanina
fitafiana mahamendrika hitafiana ary ny fahasalamana hananana mba amin'ny fialam-boly sahaza. Ilaina ny manome fotoana hananany ankizy kilalao na hilalaovana ary hananany olon-dehibe fialam-boly amin'ny fotoana ilany zany satria fahaizana amampahendrena hiainana dia miorina koa amin'ireo zavatra ireo. Zava-dehibe ato ny fahaizana mandamina sy mandrindra izay asa tokony ataony tsirairay. Io no lazainy eo abolana hoe ny fahaiza mandamina no ananana ny fandresena. Tsongaina manokana ny ho fiainana amin'ny fampanajana ireo ray aman-dreny samihafa na ara-piarahamonina io na ara-panahy ka hanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra voatanisa tereloha sy ny ara-piarahamonina koa. Manoloana ireo fitaizana sy fanabeazana hita ao amin'ny fiarahamonina izay fangaroan'ny kristianina sy ny jentilisa dia zava-dehibe ny fahaiza manavaka izay tsara tokony hampiasaina na ho raisina sy ny famelana sy fandavana kosa izay tsy mahasoa akory. Io lazainy Paoly apostolo amin'ny Koritiana 1:9. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy aro mahasoa avokoa izy rehetra. Manoloana ireo fitaizana sy fanabeazana hita ao amin'ny fiarahamonina izay fangaroan'ny kristianina sy ny jentilisa dia zava-dehibe ny fahaizana manavaka izay tsara tokony hampiasaina na ho raisina sy ny famelana na fandavana kosa izay tsy mahasoa. Saropadoka tokony araha maso akaiky amin'izany ireo fanabeazana avy amin'ny tambazotra serasera samihafa izay mazava ho azy fa ilana ny fanapahakevitra hentitra avy amin'ny ray aman-dreny toy ny fampiasana ny internet, ny Facebook, ny fahitalavitra sy ny sisa izay kirakirain'ny tanora sy ny ankizy fatratra amin'izao fotoana izao. Ny fahazotoan'ny ray aman-dreny mamantatra ireo fampianarana maro samihafa azo ny ankizy na ny tanora any an-tsekoly na any am-piangonana dia samy antoky ny fahombiazan'ny fitaizana sy fanabeazana sahaniny ao anatin'izao hamena sy fioboana izao. Zava-dehibe amin'izany ary ny fiainana sy fampiainana amin'ny ankonana tsirairay avy ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ka tokony atao toy ny dinidinika morom-patana izay fanao ny ray aman-dreny razantsika teo aloha izany. Ary io ihany koa no lazaina ao amin'ny Deutéronomie 9. Raha dinitsika ny 17 hatramin'ny 17 dia tokony ho resahany ray aman-dreny amin'ny zanany na ao an-trano na ny atokotany na mandeha na amin'ny toetra izany fitiavan'Andriamanitra zany indrindra fa ny fiainana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Fa hoy no abolana 2:24 zaro amin'izay lalana tokony aleny ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Koa dia tokony hitandrina ny ray aman-dreniny amin'ireo zavatra apetraka eny ivelan'ny trano sy ao anaty trano ary izay hita eo amin'ny fitafiana fa mora mampita fitaizana sy fanabeazana amin'ny saloma koa ny fahitany azy ireny. Koa ankoatry ny sary-pianakaviana sy izay mirakitra ny fanabeazana momba ny tontolo iainana sy ny fahaiza-miaina samihafa dia tsara kokoa raha ny soratra masina na ny sary masina no apetraka mba ho hitany ankizy beazina ao amin'ny saloma. Fitaizana sy fanabeazana mifototra amin'ny fitiavana avy amin'ny fanahy masina no atao amin'izany satria ny fanahy no mahavelona. Hoy ny Jaona 4:13 ary ny abolan-drazantsika koa dia miteny manao hoe ny fanahy no mahaolona. Fianarana tsara tokony arahana amin'izany izay nolazainy Josoa momba azy sy ny ankonany ao amin'ny Josoa 4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa raha izaho sy ny ankona kosa dia nompo an Jehova izahay. Mbola manazava bebe kokoa ny tokony ho fitaizana sy fanabeazana ny saloma izay ataon'ny mpampianatra sekoly alahady eo amin'ny fiangonana ka tsy hafa fa izany no asongaditsika farany eto. Ny fitaizana sy fanabeazana ataon'ny mpampianatra amin'ny saloma ao anaty hamehana sy fioboana. Sady monina ao anivon'ny fiarahamonina ny mpampianatra saloma no manana izay ankonana iainany koa ka harena ho azy ireo eo amin'ny fampitany sy ny fitaizana sy fanabeazana ataony ny fahaizany mifidy izay fitaovana mahomby amin'ireo tambazotra serasera voalaza teo aloha ireo mba hampitany izany andraikitra izany.
kendrena amin'izany ny hananan'izay tehizana na beazina fitiavana sy fijoroana ho vavolombelona. Azo ampiasaina ho fikaroam-pahalalana ireny tambazotra serasera maro samy hafa ireny mba azahoana mampita ny lesona amin'ny alalan'ny hafatra na mesazy sy ny hafatra manokana na mesazy privé. Ao ihany koa ny dika mitovy na photocopie, ny sary miaina na ny dessin animé, ny fampiasana radio mba amin'ireo fitaovam-pitehirizana maro samy hafa manakasika ny feo mba azahoan'ny saloma fanabeazana toy ny USB zany na ny flashy, ary ihany koa ny magnetophone sy ny sisa. Dia samy azo ny mpampianatra ampitana ny fitaizana sy ny fanabeazana amin'ny saloma izy ireny. Koa na dia ao anatin'ny amena sy fioboana azy dia afaka manatanteraka izany fanabeazana sy fitaizana izany ny mpampianatra saloma amin'ny alalan'ireo tambazotra serasera samy hafa ireo. Satria ny olona manontolo ny tezaina na beazina dia raikitra didy tokoa mazava ho azy ny mpampianatra amin'ny fanaraha-maso sy fanentanana mikasika ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fahadiovana eo amin'ireo mpianatra ireo. Ary zava-dehibe amin'izany ohatra ny amin'ny fanaovana ny arovava-orona, ny amin'ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony, ny amin'ny fanazana ny elanela na iray metatra, ny fitangoronana sy ny zavatra maro samihafa dia isany andraikitry ny mpampianatra saloma ny manara-maso akaiky izany. Satria tsy miohatra ny 10 ny isan'ny mpianatra sekoly alahady eo amin'ny kilasy iray araka ny fandaminan'ny fiangonana loterana malagasy amin'ity sapana saloma ity, dia afaka mampianatra mivantana ihany koa ny mpampianatra saloma, saingy manaza tanteraka ireo fepetra sy fietsera-pahasalamana izay efa notanisaitsika teo aloha ireo. Ampilazana ary ireo rehetra ireo fa ny fisiany hamena sy ny fioboana noho ny aretina coronavirus dia voamaika manamafy bebe kokoa ny fitaizana sy ny fanabeazana izay ataon'ny mpampianatra ny saloma amin'ny endriny samihafa. Mitarika asika ho amin'ny fehiteny mikasika ity fampianarana ity izany. Fehiteny: hoy ny fitenin'ny Ntaolo Malagasy, aza manao dihy hianaran-jaza. Ny soratra masina koa dia milaza fa ny mpitaiza sy mpanabe dia toy ny fanasina sy fahazavana, toy ny tanàna miorina eo atapon'ny tendrombohitra sy jiro apetraka eo amin'ny fanaovan-jiro, ary toy ny taratasy vakiana sy fianarana ho ny hafa koa. Hitantsika ireo Mateo 5:17 sy 20, ary dia hita ihany koa amin'ny Korinthiana 2:7-7 ary ao amin'ny Timoty 2:4-4 sy 12 sy ny sisa maro. Maneho ireo rehetra ireo fa antoky ny fahombiazan'ny fitaizana sy fanabeazana ny saloma ny fiainana izay mitaiza na manabe amin'ireo zavatra rehetra voatanisa tery aloha ireo. Ao anatin'izany ny fanajana ny hamehana sy ny fioboana, ary ao anatiny ihany koa ny fiainana amin'ny teny sy ny sisa. Mampiariary rehetra voalaza ireo fa fitaizana sy fanabeazana mahatratra ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra ary amin'ny fomba rehetra sy ny fanao samihafa, ka sy voafetra na voasakan'izay zava-misy toy ny coronavirus no ataon'ny FLM amin'ny alalan'ity sapana saloma ity. Satria ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy izay tsy levina io no momba azy sy ambarany ary tratrariny hatrany. Amin'izany dia azo lazaina fa fitaizana sy fanabeazana azo antoka no ataon'ny saloma na dia miatrika ny amena sy fioboana aza. Baiko ny Jesosy Kristy ilay tsy miova ao malisany io ary mandrakizay ny orenany ty fitaizana sy fanabeazana atao amin'ny saloma ity, ary dia izany ihany koa no antoky ny fahavelomany. Koa ny faharetany sy ny fahavelomany sekoly alahady loterana malagasy dia tsy hafa fa ny hahatonga ny olona ho voataiza amin'izany fitaizana sy fanabeazana izany ho olombanona ka ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy eo ny amin'izany fampianarana izany izay mahakasika tokoa ny fitaizana sy fanabeazana ny olona rehetra, ary hita eo amin'ny fiarahamonina izany, tanterahana eo anivon'ny fiangonana izany,
ary iainanao anivon'ny fianakaviana zay tariny ray aman-dreny izany. Dia mangataka aminao zahay, terizo ho mahatoky aminao hatramin'ny farany amin'ny finoana sy ny asa manoloana izany fanabeazana sy fitaizana izany, ka ho olombalona tokoa na eo anivon'ny ankonana, na eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, indrindra fa eo anivon'ny firenena ity. Dia anao anie no hanolotra fandresena marina sy azo antoka ho an'izao firenena izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Found
ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara hampandrosondroso ny fitiavana